Tefra. Marary ninona indray ho ny ty vadinareo. Mahita olana ho foronina foana isan'andro zao. Tena zava-dozana eriny eny. Afaka ilay zanakay. Fa ny zavatra mba mampalahelo anahy. Ianao tsy mba mamangy anazy sady efa tsy mitondra tany amin'ny dokotera. Ina anao ataoko any? Ny zavatra ataoko tara be da be tsy hitako sy anao fanazy. Tsy mba manan-danja aminao mihitsy zany ivadiko iny. Mba fantatro moa inona nazo anazy? Inona ny raveko an'izany? Tsy fitandremo no nafaka ny zanany. Nisy nanam-pozana izy. Tsy haiko hoe iza loatra ny olona tsy fanina mavita an'izany. Nisy nanam-pozana? Tapaka mihitsy ny hevitra fa hiala ato izay. Efa miady amin'ny fahafatesana izy dia mbola zany ihany ny zavatra ataonao. Fandeha hoaiza ianao e. Za nge miteny aminao mba sahirana kely fotsiny ary teo. Aleo fojereko amin'ny fahasalamany. Efa miasa ny dokotera fa aza mihatsara velatsy eo ianao. Foasy amizay ty andao andeha. Foasy amizay va ino ty mbola matoritory ty e. Foasy daholo a. Ary lasa isa le olona ray teto. Tena tsy fantatro tompo fa za koa toy resy tory be dia tsy hitako. Atorohana ny lalana nalehany. Atorohana ny lalana nalehany. Ela, miaraka aminazy zao. Otry, fa hoaiza maraina? Manao any dada? Manao any? Andeha hianatra ako. Hianatra. Tsy hitako akory izay tombontsoa azo amin'io. Mandany faladi kapa fotsiny. Andray kosa ary dada. Na ianao raiko ary ve tsy mieritreritra no aviko dia iza zany no mba heterako ankoatra ny tenako? Ndry aza mianan-kendry amiko a. Manome krizy maraina. Dada, fa tsy tianay intsony nga ianao? Iza zao ny teny an'izany teo? Andany ndry mianatra. Aza dinonao fa ankohonanao anie izay. Tompona andraikitra aminay ianao raha misy tsy fahombiazanay amin'izay zavatra atao. Fa tsy ianao indray mandatsa sy manan-kivy. Mino a, fantatro izay ataoko. Fa tsy indrindray akory ny andeha hampianatra an'izay ataoko. Ary ndana mianatra. Fa manahoana ke ho ndry izany zao? Ndry,
vinavina be fa nga mahamoana koa ny afa-jaza ay se mba olona ohatry ny ahoana loatra re no tirina eny e za nge efa nampitandrina andrehatra amin'ny voalohany alohan'ny nanambadindry ny zanako hoe tsy ahita fahasambaran'izany mihitsy ho an'ry rato fa valiko aniny ray aman-drenindre ka rehefa tsy vitako tamin'izy ireo ny valo fatika dia ny amindry no pariko aza matahotra ianao fa tsy haneringelo anao tsony izay ary atao kampy anahy koa zao zavatra ataonao anazy ao rehefa leo ndry a dia indry mahazo mandeha fa tsy taritindry amin'izany ny zanako tsy mialeto indry ny leo dia lasa tsaranao ara vetsy ny tenemiko tamin'ny tefi ny zavatra nataonao anahy hoe ianao reny ihany angeny nanala ny hain-janany ary mbola saika hanala ny hain'ny vadiny ihany koa aza miteniteny foany nga misy pirofo nga ny noena nampozinako indry misy pirofo ataovy ary zaza mamy Kristy manomboka masorena mihitsy ny mody ato an-trano ato avery ianao dia efa laginina ny azonao tsisy zavatra mahafinaritra mihitsy afaka anjana tana amin'izay nahafinaritra anao tanana ianao e izay koa mba hiezaka anao izay mahafinaritra anay finona ny tianao teneniny izany e tsisy maneranao ody tsy hijana ato anatin'ity trano ity mihitsy izay koa mba leo nygidragidra lava ataonao isan'andro ohatray ho ale aza za ndray zany roasinao ato an-tranoko tsy te efa malimaraina aminao ary Jakoba na nitokany sotroanao ary za mbola tsy misava akory tsy hitako izay diranao amin'izany volanao koa nga ny sotroko e ka rehefa mamo ary ianao aza izay ny korontaniny e tsy izay aneny na mamo anao e mba ianao teo atoriko fa tsy maniry kely mamela kely